Fa anisan'ny andrasan'ny rehetra moa amin'izao fotoana izao ny fanendrena izay candidat filoham-pirenena avy amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina raha nambaran'Andriamatoa Hery Rasoamaromaka avy amin'ny TGV dia mbola tsy misy aloha ny olona nitendrena ary mbola eo am-pandiniana ny momba izany ny filohan'ny tetezamita. Hatreto dia tsy mbola misy ny olona izay nitendren'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina farosiny amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay heverina toto-saina eto amin'ny firenena amin'ny taona 2024 ity araka nambaran'ny tompon'andraikitra voalohany TGV eto Analamanga Andriamatoa Hery Rasoamaromaka. Mbola ao anatin'ny fandresen-dahatra mikasika izay candidat ho tohanana amin'ny fifidianana ny ekipan'ny filohan'ny tetezamita amin'izao taona izao. Io zany safidy mila firesahana ngeza be ary mila firesahana miankolafy izay miaraka na tsy miaraka ka afaka mbola hoe mitovy ny fijeriny ampandroso Madagasikara dia tsy mila fandiniana lalina izay ho candidat hoe iza natao. Io androany zatsika miteny izao mbola tsy misy ny candidat mitendren'ny filoha hoe tia ny candidat atolotra amin'io isolo azy fa io tsy hoe izy manana sosikeviny fa ny rehetra koa tsy maintsy antanina koa ny hevitra ndretrarehetra hoe manahoana ny fahitantsika ny olona atao candidat. Raha ho an'ny mpiaradia amin'ny filohan'ny tetezamita efa misy ny anarana maromaro voatsonga raha amin'ny feo mandeha. Tafiditra ao anatin'izany ny Prime Ministre teo aloha ny Général Camille Vital, Andriamatoa Ajo Andrenararivelo, Prime Ministre lefitra misana amin'ny fanajarena ny tany sy fampandrosoana ary ny CST Laini Jean. Mikasika ny filaran'ny fifidianana dia manamafy ny tokony hanatanterahana meloa ny fifidianana solombavam-bahoaka ny avy amin'ny antoko TGV. Ny sadeka rehetrarehetra samy miteny hoe aoka voatazo ny calendrier zany hoe mesy juillet izy iny fa tsy ny ordre olonkory tsy niteny mihitsy izy hoe tsy azo ovaina fa tsy niteny izy nanamafy izy tsy maintsy présidentiel fa iny ao anatin'ny zakanteneny dia hoe mba atao anatin'io mba tsy hiova ny calendrier fifidianana fa ny anay zao TGV dia nanao fangatahana koa hoe satria hoa ny fanovana ny ilayntsika eto Madagasikara dia tokony raha azo atao ary dia tokony tany amin'ny fifidianana fokontany mihitsy natao dia commune dia député sady iny koa ne tsy dia misy olana be da be ny fikarakarana iny satria iny ane fifidianana manakaiky ny vahoaka kokoa ny député. Araky ny efa nambara teo anivon'ny senita dia efa voarain'izy ireo ny fangatana avy amin'ny filohan'ny tetezamita ary miandro ny valiteny avy amin'ny firenena mikambana sy ny fivoriana izay tanterahan'ny komity manokana izay arahan'ny senita sy ny vondrona iraisam-pirenena vao mety hivoaka ny fanapahan-kevitra momba ny fangatana fanatosana fifidianana solombavam-bahoaka meloa.